Salut daholo e. Ohatrohatr'izao zany ny ambangovangony le fifanankalozan-kevitra lobary an-dasy zay atao amin'ny sabotsy zao amin'ny 5 ora aty andafy de amin'ny 9 ora na Madagasikara. De ny andray anjara amin'izy zany dia i dokotera Rasoata Kalsondro zay manohana ny état unitaire de ny tenako Koutoulla Maintsoambo manohana ny état fédéral. De pasteur Jean-Luc zany no modérateur. Mety amatsipatsika izy fa tsy anao an'le modérateur fotsiny hoe anao miteny de anao ndray miteny fa metraka fanontaniana asangany anay izy amotsipotsitra izy ary anakorotana mihitsy ny ataony. Zay mahatsara an'le modérateur ohatr' zany fa tsy hoe ampiady baolina fa ina moa zany fanakaloana fotsiny. De tsy limité zany ny temps de parole fa raha misatra tiana hazavana de anina na mety fohy kely mety lavalava fa zay moa zany olona mba misy niveau scolaire ihany de tsy zay mihitsy ny ina moa zany dongy micro sy tsy anaiky anapaka ny teniny anankiray walahoala etipo fa tena ampanazarana teraka le izy. De ny amin'ny voalohany zany de manazava dokotera inona ny antsoina hoe état unitaire de inona ny zavatra mahasoa am'zay zavatra zay inona mahatsara an'izy maninona no zay no mety a Madagasikara araka fomba fijeriny de inona no lafiratsiny. Za koa avy eo manazava hoe état fédéral no tsara satria zao no mahatsara azy zao no lafiratsiny zao io mety a Madagasikara. De tsy maintsy sanazava koa inona marina le izy zany ho an'ny rehetrarehetra zay fandehan'le izy. De avy eo amin'ny tapany faharoa afaka mametraka fanontaniana zay metraka fanontaniana na hitondra ny heviny afaka mandray anjara am'le débat zany ny olona fa misy be dia be mihitsy ny olona te resaka te hanazava an'izy tsy izy akory no anao famelabelarana ny izy no isy milay anazava n'inina io fa mandray tsara izy hoe manontany izy na manakihana izy ny zavatra hitany fa tsy ara-dalàna amin'ny zavatra teneninay. Zay ny fandehan'le izy. De ina moa zany be dia be nareo no milaza itseran'le izy de hitatsika zany amin'ny sabotsy. De zay zany sura daholo.